sy amin'ny fifaliana lehibe ny arabanantsika rehetra natratra ity taona vaovao 2024 ity. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra zany, fitahiana izany. Maro no naniry anitsaka ity taona ity nefa indrisy. Isika kosa ny angaran'Andriamanitra ary mahatratra izany ka dia ny fontsika, ny fanahintsika, ny ao anatintsika manontolo dia miara-manandratra ny voninahitr'Andriamanitra sy misaotra ary makasitraka azy. Ka dia ampitombona amintsika rehetra ny herim-pihavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petraka isika.
misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa nomeny tombo taona tombonandro ary nomeny itsika ny zanany Immanuela mba onona amitsika ary azontsika maneho ny atsaran'ilay velona sy miasa atao anatintsika dia Jesosy Kristy zany. Aoka hiara-mitsangana isika ary iantso ny anaran'ny Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 780 ny 14 ka hatramin'ny 15 no erantsika mamaky izao. Andriamanitro, mba hiantrao sy taio zay ka engany hojerinao amin'ny kamorampo. Dia fantatra eto tany ny fomba fiasanao ary hitan'ny firenena rehetra fa mpamonjy ianao. Andriamanitro, hideranao any ny vahoaka, hideranao any ny vahoaka rehetra. Aoka hifaly sibo ianao ny firenena satria ianao ny tsara ny tontolo ara-drano, ny tsara ny vahoaka araka ny hitsiny sy mitondra ny firenena eran-tany. Andriamanitro, hideranao any ny vahoaka, hideranao any ny vahoaka rehetra. Indro ny tany manome ny vokany fa Andriamanitray no efa nomba fitahinanay. Aoka izy fomba fitahinanay dia hanaja azy eny ny vahoaka hatramin'ny mpifaratany rehetra. Amen. Hira fa enina ny efapolo sy fito.
ara-mivavaka isika. Arak'izany iranay izany tompo, ny dera, ny saotra, ny hely, ny laza, ny atra sy ny voninahitra, dia ho anao ilay Andriamanitra tokana sady avo indrindra, mpanao zao rehetra zao, ary mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fahasoavana nampifahasoavana, zany no hitarianao sy atobakao amin'ny olonao. Ary ankehitriny zay dia misitraka indray ny fifaliana, nateraky ny taom-baovao rehefa avy misitraka ny fifaliana nome fiadanana nampy fiadanana, fiainana nampy fiainana, ary fahasambarana nampy fahasambarana, zany no maninao ho an'ny olonao. Ka raha tafangony eto zay ankehitriny, dia meteza hoe taonivonay mba ho tanteraky zany fifaliana izany noho ny fifalian'i Kristy manatrika sy mampamirapiratra ny tavany aminay. Dia meteza tompo hanazava, ampiorina, hitarika anay amin'ny lalam-pahazavana ahatonga ity taona ity, amirapiratany fahazavana avy eny ambony ka isandratany voninahitrao, ary isitranay ny fitahiana rehetra avy any an-danitra. Raiso fa mendrika ho anao misaotra ny dera, ny laza ary ny voninahitra, ary aoka kosa ny fanatrehanao ahatretrika ny sambatan'olona, ny sampianakaviana ary ny fiangonana manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Riavana, izao ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity alahady ity. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tombo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa mivokatry mazava dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo, ary aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Amen. Itra 3:7 ny andininy voalohany. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, kanefa ny tompo dia manome toky atsika, fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mela atsika sy hanadio atsika amin'ny eloka.
ko andeary isika hibebaka amin'ny fotsika manontolo ka anaraka izao tombavaka izao mbola hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao dia mijoro ampanetretena eto anatrehanao izahay mibebaka aminao. Fantatray ny fahalemenay, fahadisoanay ary ny fahotanay izay nanimba ny fiainanay mandritry ny taona lasa. Fantatray Andriamanitra fa ny fihetsikay ny teninay ary ny hevitray dia tsy maneho mandrakariva ny fitiavanao na ny sitraponao. Mamelany ny elokay Tompo, fa tsy nizotra tamin'ny lalan'ny fahamarinana izahay. Eny, nataonay avokoa izay rehetra mety manimba ny fifandraisanay aminao sy ny mpiarabilina aminay. Mangataka aminao izahay ry Andriamanitra be famindrapo, mba hanavao ny fonay sy ny sainay. Feno ny fananony masina izahay hitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ampio izahay iaina araka ny didinao, ho tia tsy misy fitiavan-tena ary hanompo ampanetretena. Arenganay ity taona vaovao ity, ho fotoana ny fampihavanana, fitombona ra-panahy ary ny fiorenana indray aminao. Omehoery sy fahendrena izahay hialanay amin'ny fahazaran-dratsy ary andraisanay amin'ny fiainana fototra amin'ny sitraponao miaraka amin'ny fiangonana. Iranay be famindrampo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Dio izay ao afa-pahotana, izao izay ao afa-kerika, ary avao izao fanahinay mahoaka ny mpanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ampamonjanay, mangatany aminao. Amen. Andriamanitra mamindra fony Andriamanitsika. Andriamanitra miaino vavaka sy mamaly ny vavaka tononona amin'ny fanasiny fahamarinana izy. Ko antsika izay mibebaka marina, mitsangana raiso ny fahatokina, ny teny anambarana, fifanavelan'Andriamanitra ny fahotanao. Tsangana isika. Indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Indro Jehova izay nandrasantsika. Tonga ary mitsena antsika. Kaoko falso ravoravo amin'ny famonjena isika. Fa hoy ny teniny, hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra. Koa ianao izay nikatsaka marina ny Tompo, te andraindray ny fanavaozana entiny amin'izao taona vaovao zao, matoki, fa voavela ny ilokao noho ny anaran'ny masina. Miaraka ny fiangonana. Amen. Taontsika ny hira voatondro. Oh
voidredra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoete ambony tany ameneo lona krasetra any. Petraka isika. Nous arrivons maintenant au moment pour les enfants et les jeunes, et je demande à tous les enfants et tous les jeunes de se lever pour chanter ensemble le cantique 753, les premiers et quatrièmes strophes. Thank
ce message aujourd'hui est tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 60, au verset 1, qui nous dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive ». Afin d'illustrer ce thème, j'aimerais vous partager une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était un peu timide et qui pensait qu'il n'avait rien de spécial. Ce petit garçon aimait dessiner, mais il gardait ses dessins pour lui, pensant qu'il n'était pas assez bon pour être montré aux autres. Un jour, une fête était organisée dans le village de ce garçon pour célébrer la diversité des talents des habitants. On encourageait tout le monde à présenter quelque chose qui les rendait uniques. Le petit garçon était hésitant. Il pensait que ses dessins n'étaient pas bien. Alors, il hésitait. Mais au final, il décida finalement de participer en exposant ses dessins. Quand vint son tour, il plaça ses dessins sur une petite table. Il se sentait nerveux alors que les gens commençaient à regarder ses œuvres. Mais à sa grande surprise, tous ceux qui ont regardé ses œuvres étaient fascinés, avaient les yeux qui écarquillaient parce que c'était tellement beau. À partir de ce jour-là, il comprit que sa lumière intérieure résidait dans son talent pour le dessin. Il réalisa également que laisser sa lumière briller en partageant ses dessins était une façon merveilleuse de connecter avec autrui, connecter avec ceux qui l'entouraient, mais surtout de répandre la joie autour de lui. Chers enfants, chers jeunes, cette histoire nous apprend que parfois nous avons peur de montrer nos talents spéciaux aux autres. Parfois nous laissons la timidité régner dans notre vie, mais Dieu veut que nous le partagions. Vous êtes peut-être timide ou hésitant à montrer qui vous êtes vraiment, mais le monde a besoin de votre lumière. Nous sommes le présent. Votre créativité, votre gentillesse, votre passion, vos idées uniques, tout cela contribue à rendre ce monde plus beau et plus lumineux. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Lève-toi, brille, ta lumière arrive ». Il est temps de te lever, de te montrer tel que tu es et de laisser briller cette lumière qui est en toi. Ne laisse personne te dire que ta lumière n'est pas importante, car elle l'est. Elle a le pouvoir d'illuminer ta vie et celle des autres autour de toi. N'aie pas peur d'être différent, car c'est ce qui te rend extraordinaire. Prends confiance en toi, crois en tes rêves et laisse ta lumière briller à travers tout ce que tu fais. Tu es capable de grandes choses et le monde a besoin de ta lumière pour devenir un endroit meilleur. Dieu nous a créés pour être lumineux, pour apporter de la joie et de l'espoir aux autres. Alors n'aie pas peur de briller, car Dieu t'a donné cette lumière aujourd'hui, spéciale pour éclairer le monde autour de toi. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Fais en sorte que chaque jour soit une occasion de partager ta lumière en ce monde. Prions. Père éternel, nous nous tournons vers toi avec gratitude et humilité, reconnaissant que ta lumière brille sur nous. Ta parole nous rappelle « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive ». Que ta lumière éclaire notre chemin et dissipe toute obscurité qui pourrait se dresser devant nous. Et donne-nous un esprit de discernement et de sagesse pour naviguer à travers les défis de ce monde. Que notre lumière brille d'une manière qui honore ton nom, afin que le monde puisse voir ton œuvre à travers nous. Que ta main protectrice soit sur nous à chaque pas. Nous soutenons et nous élevons dans ta grâce infinie. Au nom de Jésus, notre lumière et notre Sauveur, nous te prions. Amen. Mbola watotsika ny hira fahatelo amby roapolo sy valonjato ny andiny voalohany dia mangataka ny tompona anjara amin'ny vavaka sy mivaky teny mba hiandroso ety alohany. Thank you.
vavaksika tompoko ry andriamanitra ny tompona any amasina mbola misaotra anao indray izay raha tonga aminao izao fotoana natokana hianoana ny hafatra ny teninao izao tompo mangataka aminao izay mba hanatrika feno izany fotoana izany ianao ampangina izay rehetra feo tsy avy aminao aty anatinay aty mangataka ny fanahy masonao irotsaka aminay tsirairay avy irotsaka amin'ireo izay hamaky ny teny ary ho an'ny mpanomponao izay tondra ny teny ihany koa ka ny teny avy aminao tokoa tompo no zarainy anay amin'izany ary izay iaino tompo mba tsy ho piaino fotsiny ihany fa kosa piaino andray izany teny izany mba hamaka lalina ty anatinay ary indrindrindrindra mba hoentinay iaina amin'ny fiainanay isan'andro tompo ahafanay ho vavolombelonao sy ho fahazavana amin'izao tontolo izao dia voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany amen. Iaraka makisian'ny soratra masina isika izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany Isaia toko 40 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 Isaia toko 40 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 raha vitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ary Jerusalema mamirapirata satria tonga ny famirapiratana ny voninahitry ny tompo no manazava anao toy ny masoandro miposaka ny aspito manarina ny tany ary ny alina mandrakotra ireo firenena fa ianao kosa hiposahan'ny hazavan'ny tompo sady hisehoan'ny voninahiny ireo firenena anantona ny fahazavanao ary ny mpanjaka ho voasarika ny famirapiratana izay vao miposaka eo aminao topazo maso no manodidina anao ka jereo indre ny rehetra izy rehetra fa mivory akeo aminao ny zanakao lahy dia tonga lavilavitra ary ny zanakao vavy kosa trotroina ho miramirana ianao ahity izany ka ho tohina mafy ny sy hibitakafaliana ny fonao fa ny herin'ny ranomasina fa ny aren'ny ranomasina hoentina eo aminao ary ny fananany firenekafa atolotra anao raha meva maro no andrakotra ny taninao dia andiandrameva avy an'ny Midiana sy Efa tonga koa ny olona rehetra avy an'ny Saba volamena sy vovodrano-javamanitra no hoentiny ary ny fideranan'ny tompo no hafatra soa ambarany amen. Dia mbola ho tohizantsika ry havana ny vaky-teny izany dia ho hitantsika ao amin'ny Efesiana toko 7 Efesiana toko 7 andininy 2 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Matoky aho fa efa renareo ny andraikitra totosaiko aminareo no ny tombontsoa no men'Andriamanitra ahy fanambarana ary tamin'Andriamanitra nahalalako ny tsy ambaratelony efa nisy voasoratra fohifohy izany tetsy aloha ka raha mamaky ianareo dia hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsy ambaratelo momba ny Kristy tsy mbola nampahafantarina ny olombelona izany tsy ambaratelo izany tamin'ny andro lasa fa ireo apôstôly sy ny mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny no ny asan'ny fanahy masina izao ary izany tsy ambaratelo izany amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany sy ho tonga tena iray ihany ary iombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsangana fiangonana.
Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny ho hitantsika izany amin'ny filazantsara nosara tamin'ny Matio toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 2 dika teny iombonana ihany. Soramandry eo ambony vangin'ireo olon-kendry Jesosy zazakely. Rehefa kateraka tao Betlehema tanànan'i Jodea Jesosy tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka dia indreny nisy olon-kendry mpandinika momba ny kintana niainga avy tany Antsinanana ary tonga tao Jerusalema ka nanontany hoe aiza moa ilay mpanjakan'ny Jiosy voateraka? Efa hitany ny posaka tany Antsinanana manko ny kintany, koa indreto zahay tonga ihany koa ka eo anatrehany. Vao nandre izany Herôda mpanjaka dia nororo izy mba ny Jerusalema iray vohitra. Novoriany avokoa ny lohandoha-mpisorona sy ny mpahay lalàna teo amin'ny vahoakany ka nanontaniany hoe aiza moa ny tokony hahaterahan'ny Mesia? Dia hoy ireo taminy ao Betlehema tanànan'i Jodea, fa izao ny voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy anao tsy akory ny kely indrindra amin'ireo tanàna malaza ny Jodea, fa avy aminao no hipiran'ilay filoha izay ho mpiandry an'i Israely vahoakako. Tamin'izay dia nampiantson'ny Herôda mangingina ireto olon-kendry ka nifotom-pitorony tsara taminy ilay fotoana nisehony kintana. Izay vao nalefa no any Betlehema sady nataony hoe ndeha ary ka fotom-pitoro tsara ny amin'ilay zaza. Rehefa hitanareo dia ilazao aho fa te hankany koa aho ihany koa ka eo anatrehany. No ny avy nandreny teny mpanjaka ireo olon-kendry dia niainga. Ary indro tazany indray ilay kintana hitany fon'ny bozaka hany ka faly dia faly aok'izany iry zareo. Nialoha lalana azy ireo hatrany ilay kintana ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambony toerana nisy ny zaza. Niditra tao an-trano ireo olon-kendry ka nahitany zaza teny amin'ny Maria reniny ary niankohoka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy. Rehefa izany nanokatra ny vata fasiany rakitra ireto mpamangy ary nanolotra fanatitra ho azy dia volamena sy didikazo manitra ary miora. Ary norotoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda ka dia lalakafa no nizorany hody any amin'ny tany fonenany. Amen. Riavana namafy finoantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana amin'ny fanaikeam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tompona azy ateraka izy izarana
antsika mamaly zany baiko zany ary manatanteraka zany mamakivaky izao taona vaovao izao. Mipetraka isika. Ry havana, nambaran'ny filazantsarany jaune izay novakitsika tamin'ny fotoanan'ny krismasy fa Jesosy Kristy no ilay mazava tonga hanazava eto amin'izao tontolo izao. Ny lazana azy dia hoe hanazava izao tontolo izao. Rehefa jerena tsara nefa dia ny marimarina koa dia ny hoe hanazava eto amin'izao tontolo izao. Zao nambaran'ny filazantsarany jaune. Taony mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Jaune toko voalohany 5. Kanefa tsy izao tontolo izao no nazava. Tsy izao tontolo izao no nazavain'ny mivantana fa ny olona. Ary tsy ny olona rehetra fa ny olona izay nandray azy ihany. Mila azavaina tsara zany mba tsy hahatonga antsika handray ambolony ary indrindra tsy hahatonga antsika ho diso fijery ka hihevitra fa misy mazava eto amin'izao tontolo izao satria efa tonga ny krismasy. Maizana izao tontolo izao. Ary arak'izany dia misy lohahevitra 3 zay hojenitsika mifanaraka amin'ny perikopa izay nitondrona ho antsika amin'ity alahady ity. Voalohany dia maizina izao tontolo izao. Maizina izao tontolo izao. Ary faharoa, ao aminao no amirapiratany fahazavan'Andriamanitra ao aminao. Ary ny fahatelo, misy lova tsara apetraka ilay mazava ho antsika. Mametraka lova tsara ho antsika io ilay mazava zay tonga ho antsika io. Voalohany, maizina izao tontolo izao. Ao anatin'ny aizina mikitroka. Fa indro ny aisim-pito manarona ny tany. Hoy ny fanambaran'ny Isaia eto. Ary ny alina mandrakotra ny firenena. Maizina, maizikitroka. Tamin'izany tsy mbola nisy ny elektricité. Tsy mbola nisy ny jiro teny an-dalambe. Arak'izany rehefa alina ny andro sady ho fitsitsiana dia mamono jiro na ny olona azy. Maizina. Maizina tahaka ny amin'ny alina izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izay isin'ny jiro manazava na dia amin'ny alina izao aza dia mila fantatra ny hevitro zany. Ny heviny dia izao, anjakan'ny aizina izao tontolo izao. Na dia mody mazava io aza dia anjakan'ny aizina. Ny aizin'ny freriana, ny aizin'ny fiantsinan'Andriamanitra, ny aizin'ny fisaraham-baza, ny aizin'ny korontana, ny aizin'ny ady, ny aizin'ny fifandirana sy ny fifamonoana isan-karazany, ny aizin'ny fieverana ratsy. Anjakan'ny aizina izao tontolo izao. Hitatsika sy rentsika ange zany ny amin'ny raharaha atsy Israel, ao Gaza sy Jordanie. Zay ambara fa hoady lavitrezaka. Efa rotaona mahery zay sika nanaraka ny ady any Ukraine tsy mety vita. Ny atsy Yemen efa anakaiky ny 10 taona. Ny ady an-trano. Ny ao Afrika afovoany zay raha tsy misy ady, raha tsy misy vonon'olona dia misy fanonganam-panjakana sy ny sisa. Olom-pirenena maloto fo amin'ny olom-pirenena hafa. Vahoaka maloto fo amin'ny vahoaka hafa. Olona maloto fo amin'ny olona. Zany ange izao tontolo izao anjakan'ny aizina. Ary zany ny tian'Andriamanitra amoazana antsika amin'ny alalan'ny teniny mba hijery tokoa isika ka hita. Iainy tokoa isika ka andre.
ary ahatsapa sy ahafantatra. Fantatsika nge rehefa mandinika ny fiarahamonina fa tsy misy fandriampahalemana zany. Matahotra. Ny fianakaviana aza ndraindray miady an-trano. Efa avoaka zao ny chiffre mikasika ny féminicide. Reo lehilahy zay mamono ny vadiny na koa mamono ny vehivavy zay miaraka aminy. Ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa aminao, toy izany tompo amin'izany, fa aminao no hiposahan'ny mazava. Misy farambarana roa sosona lehibe tsy azo sarana ao anatin'io. Maizina zao tontolo izao ary tena maizina. Fa misy mazava kosa aposaka fa ao aminao zany. Tsy anakafo zany. Tsy andrasana naizanaiza zany. Fa amin'izay atefan'ny feo, ny antson'Andriamanitra mitsangana, mihazava, mitsangana mamirapirata fa ao aminao ny posahan'ny mazava ary ny voninahitry Jehova ino efa miposaka aminao. Ny mino zany ilay antsoina hoe ianao io. Lay nandray ny mazava tonga amin'izao tontolo izao zany. Io zany le hoe ianao nandray an'i Kristy ho teraka ao anatiny amonjy azy Jesosy. Ary andray an'ilay Immanuela onona ao anatiny. Zany le kristianina, zany le tefan'ny antso. Maizina izao tontolo izao. Fa ny kristianina kosa no ampola, lampy zay apetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao hitondra fahazavana. Ao aminao ny amirapiratan'ny fahazavan'Andriamanitra. Zany nge ny baiko eto hoe mitsangana mamirapirata. Ary zany ny tapany faharoa jerentsika. Ay io hazavana tonga avy any ambony io tsy natao raisina fotsiny. Tsy natao raisina fotsiny, tokony raisina. Zay nandray azy dia ny menero tonga zanak'Andriamanitra. Fa tsy natao raisina fotsiny fa natao hozaraina. Ay io hazavana io kay tsy natao kobonina ao ambany vata famarina na fenina ao ambany zavatra fa natao amirapiratra ho hitan'ny olona ka atoniny mba azahoany mandraikio zany fahazavana zany. Mba azahoany mandraikio ilay Kristy teraka. Mba azahoany mandray ilay Immanuela te hitoetra amin'ny fiainany, anazavany fiainany. Fanontaniana mamirapiratra ao amintsika ve ny fahazavan'i Kristy? Mety teny ihany isika hoe zange mazava e. Fa fahazavana iny ny mamirapiratra ao io. Fa Andriamanitra miandry famirapiratana manokana avy ao amintsika. Dia ny famirapiratany fahazavan'i Kristy. Izy ilay mazava zay tonga ho an'izao tontolo izao. Hitan'ny olona ve ny famirapiratany Kristy ato amiko sy ao aminao. So dia tahaka ilay fiankofan'ny Herodany e. Saritsariny fotsiny. Mba lazao amiko dia mba iaikohaka koa fa saritsariny fotsiny. Fa ny ao ambadika izay vonon'olona. Fa tahaka ny fiankofan'ny reto magy reto tonga nanome voninahitra ary nanome fanomezana sarobidy. Zany ange le finoana. Finoana arahina asa. Maty ny finoana raha tsy misy asa hoy ny apôstôly Jakoba. Hitatsika araka izany fa ny hery, ny fahaizana, ny vola, ny fananana, ny fotoana, zany rehetra zany dia fanomezana hoentsika manome voninahitra ilay Immanuela, ilay tompo miasa ao amintsika. Tena izany ve? Move ilay mazava tonga ao amintsika, manazava ny ataontsika sy ny safiditsika, manazava ny lohalaharana eo amin'ny fiainantsika, ny priorité, sa kosa mametraka azy ho ambikambiny ihany. Manana asa iraka
eto amin'izao tontolo izao ny mino ry havana, ampamirapiratra ny hazavany Kristy mba ho hitan'ny olona zany ka ho raisiny. Misy angia tokom-pivavahany zay manery ny olona ino e, manery ny olona anaraka ny fivavahany e, ka fongorany mihitsy, vonony mihitsy raha tsy manaraka an'izany. Hitantsika ane zany e, zany lay aizina manjaka, aizin'ny fivavahana, fa misy aizin'ny fivavahana. Fa tsy mbo zany ny baiko avy amin'ny tompo atsika, mamirapirata. Dia anatinanao ny fahazavana, anatinanao ny olona mahita ny fahazavanao. Fa ireo firenena anatina ny fahazavanao, ho Isaia eto. Ary ny mpanjaka, zany hoe ny mpitondra, ny manam-pahefana, ny olombe, tonga makasainao aminao fa ao aminao ny sain'ny Kristy. Ary zany ny lazain'ny Paoly, zaho manana ny sain'ny Kristy. Sarobidy anie zany e. Ary tsy azon'ny kristianina fenina anie zany e. Ary zany ny baiko sy asa iraka omenantsika. Ry havana, tsy asan'ny olona ny manova fo, tsy asan'ny olona ny mampino, na dia ny mampino an'Andriamanitra azy, fa asan'Andriamanitra zany. Asan'Andriamanitra ny manova olona. Indraindray alaim-panahy, ny mpitandrina, ny mpitondra fiangonana, te hanery ny olona, te hanova olona. Tsy fahefantsika zany, asan'Andriamanitra zany. Fa inona kosa ny asanjaratsika? Ny mampamirapiratra ny fahazavany. Tsy hanaovana dokam-barotra anie ny finoana e. Tsy hanaovana dokam-barotra ny finoana, tsy amidy ny finoana. Fa rehefa mamirapiratra izy, dia tonga manatona ny fahazavana ny firenena, zany no ambara. Ary tsy manavaka n'izaniza ny finoana, fa rehefa hitany mamiratra dia manatona ny hazavana. Ka aza mifidy koa izay amirapiratana. Ny sasany rehefa anatina kadrana dia mamirapiratra mihitsy izy, zay kristianina tena hita be. Fa rehefa miova kadra kosa, asitritsireo ihany fa mahamenatra. Mitsangana mamirapirata. Ary zany baiko zany, tsy hoe ho amin'ny andro anankiray na amin'ny toerana anankiray, fa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Mitsangana. Fa ny tompo anie, le tsy manavakavaka n'izaniza. Dia mikendry ny andraisan'ny olona rehetra tsy hankanavaka koa izany fahazavana zany. Ka aza mifidy izay amirapirata anie. Fa mamirapirata amin'ny fahazavan'i Kristy amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Dia ambarao amin'ny teny, ambarao amin'ny toetra, ambarao amin'ny asa, ambarao amin'ny fitondran-tena, ny hatsaran'ilay niantso anao avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fa maizina ianareo fahiny. Fa mazava ao amin'ny Kristy kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ao aminao no amirapirata ny fahazavan'ny Kristy mamirapirata. Fahatelo, misy lova tsara izay apetraka ilay mazava amintsika pino. Misy lova tsara. Onto ny kiran'ny mpanao salamo. Ao amin'ny salamo 5:20, ny 1:12 ao hoe, tafahoana ozy ny fitiavana sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana. Tena zava-dehibe ny aonan'ireo sotoavina roa ireo, izay matetika tafasaraka eo amin'izao tontolo izao. Ny sasany be fitiavana fa tsy mandala fahamarinana, mifidifidy izay ho tiavina. Ny sasany mikatsaka ny fiadanana fa tsy manaja ny rariny hanika, na dia mampifaly ny sasany aza, mampalahelo sy mampijaly ny sasany kosa. Fa tafahoana kosa ny fitiavana sy ny fahamarinana ao amin'ny Kristy fahazavana, ary mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana ao amin'ilay mazava tonga ho antsika. Ny voninahitr'Andriamanitra misandratra, ny fitahiny arotsany amin'ny olona,
dia mifanoroka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fitahiana ho an'ny olona, ny fideranan'Andriamanitra sy ny fitomboana eo amin'ny olona. Ary zao ny fanambaran'ny Isaia 40 azy, volamena sy zava-manitra no entiny ary fideranan'ny tompo no afatra soambarany. Efa manambara sady ny amin'ny magy reo. 900 taona ary aloha dia efa ambara sady zany. Ny amin'ireo magy reo tanteraka zany. Dia hoy ny voasoratra Paoly apôstôly hoe amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zavatsoa izay natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Atsika tsaina moa zany. Ny mpino sy ny tsy mpino dia atambatr'Andriamanitra, hiara-mandova ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany noho ny finoana ny Jesosy Kristy. Fa tsy hoe mijanona amin'ny tsy finoana akory. Ary zany no tokony hamira-piratana indrindraindrindra eo amin'ny tsy mino. Satria tian'Andriamanitra koa ireny hisitraka ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Dia atamba no tena iray. Zao taona vaovao zao, izay mandimby ny fankalazantsika ny Krismasy, dia hitao manotompo anao hanazava ny manodidina anao, mitsangana miazava, mitsangana mamirapirata, mamirapirata amin'ny olona rehetra, ninninona fireny, ninninona volokodiny, ninninona sarangany, ninninona fahaizany, ninninona heveriny maizy azy. Fa tian'ny tompo ianao hiara-mandova amin'ireny koa ny zavatsoa izay natokan'Andriamanitra ho an'ny olony. Tiany. Ny tena kristianina zany dia kristianina mizara. Kristianina manaiky zara. Kristianina tia mizara. Tsy mizara fananana fotsiny. Tsy mizara fotoana fotsiny. Fa mizara ny fiainana mandrakizay mihitsy. Mizara ny fahatsaran'Andriamanitra mihitsy. Mizara ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra mihitsy. Kristianina mizara. Ary zany ene ity taona vaovao ity ho antsika. Ho taona ny fizarana. Ka ho zarain'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ny rem-pahasoavana avy any ambony. Ary sika kosa ahizara amin'ny hafa ka iombina ampiraisinao amin'ny Jesosy Kristy ho mpiray lova sy ho mpiray fanjakana amin'Andriamanitra. Hoy io Salamo 5:20 io, manomboka amin'ny 9:7 ndray tsika. Fa tsy mifaraka amby folo fotsiny ihany ka hatrany amin'ny 7:30 vakiko amintsika. Dia vereny vakina Salamo 5:20. Fiadanana tokoa no ampanantenainy ho an'ny vahoakany, dia ireo mivavaka aminy tokoa. Eny, akaiky amin'izay manaja azy ny famonjen'Andriamanitra zany. Hitoetra ao amin'ity tantsika ity ny voninahiny. Zany tantsika zany tsy Frantsa ihany, na dia atao hoe reny malala aza ho an'ny betsaka. Fa ny tanin-drazantsika koa. Hitoetra ao amin'ny tanitsika ny voninahitr'Andriamanitra. Tafahoana ny fitiavana sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana, mangetaheta zany ny firenentsika. Betsaka ange kristianina amintsika, fa mamirapiratra daholo ve? Indraindray ny aizin'ny fankahalana, ny aizin'ny fifanaratsiana, ny aizin'ny fifanenjehana, zany no manjaka. Zany no manjaka. Mamirapirata ho ny tompo. Mitrebona avy amin'ny tany ny fahamarinana, ho ihany io Salamo 5:20 io, ary midina avy any an-danitra ny rariny, fa ny tompo mihitsy no hanome ny zavatsoa ka havokatra ny tanitsika. Ho zany ene. Ho zany ene ty taona vaovao ity ho antsika, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isam-pianakaviana, ary ho an'ny fiangonana manontolo, tsy adinoko ho an'ny firenena. Ho zany ene ka ny tompo mihitsy no hanome zavatsoa ary havokatra ny fikelezanaina ataontsika rehetra na inona na inona. Mitsangana, mamirapirata, fa efa tonga ny fahazavanao. Raiso ny fitahiana.
ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andraisanareo lay fahazavana mamiratra tonga teto amin'izao tontolo izao. Ary anosika anareo ampiseho zany hazavana izany ka mirapiratra eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana ny fahazavan'i Kristy velona ao anatinareo. Mahatoky ilay ny antso anareo amin'izany. Izy atanteraka izany dia manaova ary mamakivaky taona 420 feno fiadanana. Amen. Petraka isika.
doan'ny taona fa le sika misaotra ny tompo fa mbola velonaina ary mbola afaka mifaniry soa amin'ity taona ity. Koa ny afatra anatrinana zao teny fiarabana izao izay miantefa amin'ny rehetra, miantefa amin'ny zotriolona, mitefa amin'ny ray aman-dreny rehetra, ny tanora, ny ankizy, ny zanaka, ny zanizy, indrindra anareo vahiny izay mbola maro be tonga amin'izao fotoana izao, dia ny teny eo amin'ny obolana 2020 andininy fahatelo mivaky toy izao ny anaran'ny tompo: ankino amin'ny Jehova, ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ry FP Matolozy, ankino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ho anisam-batan'olona, ninona kasaintsika atao amin'ity taona ity? Matetika rehefa mandony taona dia mirary soa, tsy fantatro izay ao an-tsaintsika ao, fa ny tenin'Andriamanitra dia mampahery sy manome fanantenana fa ao amin'ny Jehova no anankinana ny asa rehetra. Ka engany eka izany no hitondrantsika ity taona vaovao ity, ny isam-batan'olona izay tonga eto, ny isa-tokantrano ho an'ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny haino aman-jery izay ho fanompoam-pivavahana izao. Andao ilay Jehova natao lohany laharana amin'ny fiainantsika dia ho tanteraka daholo izay kasaintsika atao. Vaovao ny taona ary efa vita somatsara koa ny fanavaozana ny birao, na ny biraon'ny fiangonana zany, na ny andraikitry ny diakona, eny na koa ny andraikitra any amin'ny ny sampana samihafa, ny sampana valo eto amin'ny fiangonana, ny fikambanana ESPMA. Fahasoavana be zany ary sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny volana febroary, amin'ny 4 febroary zany no anokanana ireo mpiandraikitra vaovao ireo, ny fanokanana diakona vaovao, ao ny manavao ny fanoloran-tenany, fametrahana ny komity, zava-dehibe zany ka hisoratsika ny tompo. Vaovao ny taona ka vaovao koa ny fitondram-piangonana, ka dia amaranako izao fandraisana fitenenana izao dia ohatra misy sary io hitanareo eo ambany eo dia miantso ny nasolo, satria vaovao koa ny filohan'ny fiangonana manomboka amin'ny taona 2024 ary amin'ny volana febroary izany no tanterahana ny fametrahana ny tompon'andraikitra vaovao. Ka ho antsika tsy mahalala ny FP Matolozy efa 5 taona izay no niforona. Tao anatin'izay 5 taona izay 4 taona no nanompon'ny mpanomponareo tao amin'ny toerana mahafilo ary mety ho ely zany, mety ho vetivety, nefa amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana izay nanendren'Andriamanitra ny mpandimby, dia izay mampatonga n'io sary io dia raisiko ny tanan'ny namaka mifandray amin'ny toriteny androany ilay fahazavan'i Kristy. Io le afo io no mampijoro ny fiangonana hatramin'izay ary mbola ampijoro azy inona amin'ny taona mbola maro omen'ny fiangonana ho antsika, ho an'ny tompo antsika. Ka dia engany ka hitoy hatrany ny fanandratantsika avo ilay Jesosy Kristy izay hijoroantsika vavolombelona, hijoroan'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, fiofanana nasionaly. Mitohy ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, SAP, KNPL, DVE, VFL, Éducation isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina ary misokatra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny phone call sy Zoom araky nita eo amin'ny solaitra manjeratra ka azonareo alaina ny coordonnées samihafa. Fampianarana teny malagasy. Mitohy ny fampianarana teny malagasy isaky ny alatsinainy amin'ny 7 ora alina araky ny roy izay sy ny fomba hidirana amin'izany izay hitantsika misoratra eny amin'ny solaitra manjelatra. Misokatra koa ho an'ireo te hampianatra teny malagasy eo amin'ny tafo izany.
fiarabana tratrin'ny taona 4 sy 4 nahazo fiarabana tratrin'ny taona 4 sy 4 ny FPMA Toulouse avy amin'ny faritany afovoan'ny andrefana, ny faritany afovoan'ny atsinanana, ny STK nationaly, ny avy amin'ny Entraide protestante de Toulouse ary avy amin'ny SVKI sampana vavy kristianina iombonana. Vaovao tafo filazana manjo, efa niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazanao, ny tahiry ny finoana aho, Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahafito. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Razael Manana Modestine Claire dia natsonodray ody any aminy ny zoma 5 janoary 2024 rehefa nivahiny raika amin'ny 70 taona teto an-tany. Ony zanany Randriamanga Tahina sy ny iray tapo aminy Robe Malanto Joseline. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Ramana tsy miavina Rambelo izay namoy vady sy ny fianakaviana Razafitselona Also sy Naivo izay namoy reny dia ho totosaina amin'ny alahady 14 janoary 2024 any amin'ny Vieux Temple. Sampana endripeo. Momba ny varotra calendrier endripeo ho andreo izay mamandrika na ny vidy izany dia misokatra ny stande isan-kalahady mialoha ary ao aorian'ny fampo-pivavahana. Mbola misy ny calendrier amidy ka aza misalasala manoana ny asan'ny sampana amin'ny alalan'ny fividianana izany. Endripeo ihany fanokafana ny fahadimy taonan'ny sampana fiofanana ry havana malala amin'ny tompo ho fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra no natratraran'ny sampana zava-maneno endripeo ny fahadimy taonany dia mahafalanay ny manasa ny fiangonana manontolo anatrika fiofanana miompana amin'ny fikirakirana ny fitaovam-panamafisam-peo mitondra ny lohateny hoe sonoriser un événement. Izany dia ho totosaina ny sabotsy 17 janoary 2024 amin'ny rora sasany tolakandro any amin'ny Vieux Temple. Marina fa misokatra ho an'olona rehetra ny fiofanana ary anatsana manokana ireo diakona, ireo diakonina sy tompon'andraikitra mikarakara ny fitaovam-panamafisam-peo eto amintsika. Amin'ireny fotoana dia izy fiarah-miala hetaheta ho karakarain'ny sampana. Koa dia aoka isika hiezaka hitady momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Romanina toko 4:12 ny andininy 7:70. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Vokatry ny fizarana andraikitra ny diakonina. Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa tsara ny fifidianana ireo diakonina tompon'andraikitra hitantanan'ny fiangonana FPMA Toulouse mandritry ny taona 2024 sy 2020. Toy izao ny vokatry ny fizarana andraikitra: ny brao, arak'izay efa voalaza teo, ny filoha dia Rakotiny Indraina Nasolo, ny filoha-panampy Rajobelona Solofiniaina, ny mpitantsoratra Rajobelona Silvia sy Ramanitra ny Andriamiaja Arvony, ny tonia Rakotondrafahatra Panuel Flavien, ny mpitambola Ratovondraona Anitriniaina, ny mpandraharahany vola Rakoto Ardina Fara Mampionina sy Randriamanga Malala Malalatina, ny mpiadidy misy 4 izy ireo: Ravelo Jona Fara Malalam-Bolatina, Razafitselona Also, Andrianjafitry Andi ary Randriamanantena Zolonisanyainana. Vondronasa fiainam-piangonana Randriamanjato Bodoanitra sy Randriamanjato Tately Armanda. Vondronasa serasera sy firaiketana Ravelo Manana Saoby Maoly sy Randriamanantena Soreo. Vondronasa vola sy fananana Beavana Ravelo Ormanana sy Rasolondraimbe Jaka. Vondronasa fitaizana sy fampianarana Beavana Angelina sy Ravelo Manana Alravaka. Vondronasa firaisan'ny sampana Rakotondrafahatra Salama sy Ratsimandresy Xavier. Ary ny vondronasa farany sosialy sy fampandrosoana Andriamampandry Maminiaina sy Andriamampandry Kristianina. Vondronasa serasera ny fandarana voatsinapin'ny radio Antso ny filazantsara larana fa 520 dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook sy ny site FPMA Toulouse
ary manasa-pitiavana antsika iain'ny finaritra. Zokiolona, raha misy olona feno 70 taona miakatra ka te hiditra ho anisan'ny zokiolona dia manantona entanina, manantona ny vondron'asa sosialy. Teraka 320. Ireo ray aman-dreny rehetra niteraka tamin'ny taona 320 ka vita mariazy am-piangonana, mariazy religieux zany, dia afaka manantona ny vondron'asa sosialy. Boky lecteur de la Bible 2024. Misy boky lecteur de la Bible 2024 varotana am-piravana ka 10 € ny boky iray. Fifidianana mpandini-bola. Manavao ny mpandini-bola indray isika izay hiasa mandritry ny taona 420 sy 520. Koa amin'ny sokatra dia n'izao ny fisoratana anarana andreo ty latsaka hovidiana amin'izany. Olona roa no hovidiana ary any amin'ny filo na filompanam-pamperinasa no atao ny fisoratana anarana. Amin'ny alahady 14 janoary 420 ny fifidianana azy ireo. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 7 janoary 420 amin'ny alalan'ny Zoom amin'ny fitora sasany ariva. Permanence. Mitoy ny permanence ampitandrina ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Misoratra eo amin'ny solaitra manjelatra ny numéro finday afaka iantsona ny mpitandrina. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Ny diarim-piangonana, izao indray izany ny diarintsika. Ny alahady 14 janoary dia alahadin'ny zokiolona. Izy fiarabana azy ireo no natratrarany ny tombaovao. Ny alahady 1 janoary alahadin'ny taranaka natokana ho an'ireo teraka tamin'ny taona 320 sy 20. Ny alahady 20 janoary dia alahadin'ny firaisam-pinoana iarahana amin'ny fiangonana rahavavy katolika FKMT. Ny alahady 4 febroary 420 sy 20 dia eto amin'ny temple de Salin ny fampoam-pivavahana. Amin'ny alahady ihany koa noraisin-tanana ny dekona ary atao ny fametrahana ny komity hiasa mandritry ny 2 taona ho avy. Misy nanadiny solomaso teto am-piangonana efa herinandro vitsivitsy izay ka manentana izay tompon'ity solomaso ity mba hanantona ny dekona raha te hazon'ity solomaso ity. Dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany. Voninahitra aman'Andriamanitra rery any. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na voahonina. Mbola tsy narabaina teto amin'ny fiangonana miaraka amintsika eto. Ka misy antsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Fifaliana lehibe ho anay ary indrindra zao ny fiteny moa hoe ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy ka dia tena nampahery anay ny arahanareo. Ny hira, ny vavaka, ny hain'ny tenin'Andriamanitra ary manatanteraka izao fotoana izao. Ankasitrahanay zany, misaotra indrindra. Ary dia mirary soa anareo zahay. Ny tompon'ny fahasoavana ny atanteraka soa ny antony natongavanareo eto, na hitoetra anareo nandalo. Ary mbola omba anareo any amin'izay alianareo rehetra androtsahan'ny fiadanana indrindra mandritra ity taona vaovao 420 ity. Dia tsarovy fa na oviana anareo no mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko makasitraka. Afaka mipetraka nareo. Dia fanaontsika ihany koa no miaraba manokana ireo zokiolona izay natratra indray tsingerin-taona naterahany tamin'ny volana Desambra 2020 sy 2020 iny. Misy 3 mianaday izy ireo ka raha eto ianareo dia angatahana mba hitsangana. Rakotony rainy Clarisse, Andrembololona Daniel ary Rafalimanana Julien. Dia faly ny fiangonana indrindra ny zandrinareo
miarahaba anareo natratra ny tsingeritaona nahaterahanareo indray ray aman-dreninay ianareo zokinay ianareo kanefa koa ilay Andriamanitra inotsika ny tantana anareo a dia miomby mpifaliana aminareo zay ary miomby mpisaorana azy noho izao tsingeritaona nahaterahanareo zao. Indramiko ihany ny tenin'ny tompo satria hitako fa mbola tsy nitsambolonareo. Hoy ny tiany tompo ao amin'ny Matio 7:7 aza matahotra na manahy fa na ny volondohanareo aza efa voaisa. Fomba fiteny ihany zany ary zay mba ampaherezana ny sola fa tsy hoe tsisy volo akory dia nesoron'ny tompo dolo ny volo fa fomba fiteny zany hoe hatramin'ny madinika indrindra amin'ny fiainanareo dia jeren'ny tompo kojakojain'ny tompo iantohan'ny tompo. Ary zany no afatra ho anareo indray amin'izao tsingeritaona izao. Tsy miova hoy ny tompo, zany nitondra, zany nitrotro, za ihany ny tantana. Lay tompo tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Rehefa manatitra amin'ny fahaterana eo tsika dia mety efa miantitra e. Fa le tompo tsy miova e. Tahaka nitondrany anao fony zaza, fony tanora, fony lehibe, mbola hitondrany anao tsy miova ny fitiavany, tsy miova ny fijereny. Ka dia zany ane ampahery anareo satria ny tompontsika mahatoky dia ho tanteraka ny fandrina tsara rehetra ao aminareo ary indrindraindrindra ny fanatitra amin'ny taranaka rehetra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra anao zay no reto zokinay ray aman-dreninay reto zay nahatratra indray nitsingeritaona nahaterahany noho ny fahasoavanao lehibe zany tompo. Dia rainay ianao ankalazainay ianao asandratra iavy ny anaranao. Dia soranay ianao ny tantananao azy ireo nandritra izao taona maro zay ary mbola apetraka am-pelantananao no aviny fa ianao no mitantana azy. Ianao no miazona azy amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinanao ary ianao no miaro azy amin'ny ratsy rehetra, amin'izay manimba, amin'izay mahafaty tampoka, amin'izay mahavery. Dia derainay ianao satria manaky antoka azy ireo ianao araka ny teninao hoe na ny volondohany azy efa voaisanao. Ko dia ankinina aminao reo, apetraka aminao no aviny ary dia ianao no amoky andro azy ho tratry ny ela indrindra ary raoka ho fankalazananao zany fotoana omenao azy zany fanandratana ny voninahitra ao. Misaotra tompo. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko manatitra ny fiarabana mahazo mipetraka nareo. Tonga amin'ny fotoana minitra tranontsika izao ry havana asa raha vonina. Fantatsika tsara fa iny taona 3 sy 4 arivo iny nataontsika fetra anatrarana ny tanjony zay azaontsika mametraka dossier fisamporam-bola zany any amin'ny banky. Marina fa tsy tratratsika zany tanjony zany kanefa dia misaotra be dehibe an'Andriamanitra isika ary misaotra anareo koa ary zay ny voalohany teny. Misaotra feno an'Andriamanitra no ny fitahiny fa vokatry ny fitahiny reny fanomezana no menareo reny. Mari-pakasitrahana azy reny ary ny tompo tsy manadino ny soa zay nataonareo ary mbola mampahery anareo mandraka riva hatrany mbola anatanteraka izay napetrany eo am-pelantananareo. Dia misaotra anareo rehetra tamin'ny fandraisana anjara mavitrika sy tamin'ny pahatsorana ny ezaka natao hatramin'izao. Misaotra indrindra tompoko, makasitraka indrindra fa Andriamanitra tsy mba tsy marina manadino ny asa soa zay nataonareo. Manaraka izany dia tsara ny mijery ny fivoaran'ny fandraisana anjara nandritra n'izay efa 5 taona izay. Satria raha jerenareo tsara dia manao lanja miakatra ary mahavelom-bolo zany. Zany hoe mitombo ny ezaka ao anatintsika, mitombo ny rispo ary zany mbola amporosihana antsika hatrany hatrany, tsy emotra na hitoetra sur place fa mbola ezaka hatrany hatrany satria fatatsika fa ezaka lehibe zany anangana trano zany. Hitantsika fa tamin'ny 7 sy 4 arivo dia 1625 € ny voangona. Mbola tsy nanomboka moa ilay tetikasa tamin'izany.
tamin'ny taona 2024 zay nanomboantsika ny tetikasa 9204,60 € no voangona. Tamin'ny taona 2021 herintaona taorinan'io dia efa niakatra 11 067,71 € zany. Tamin'ny 2022 dia 3543 azafady 3545 diso ny chiffre atao amiko no 0,94 ny voangotsika ary tamin'ny taona lasiny dia nahatratra 72 740 € zany. Mbola tsy tratra ny tanjony kanefa dia mbola mampirisika antsika hatrany hatrany raha izay efa nanao anao bebe hatrany satria ny adiditsy an'olon-dratsy. Ary isika izay mbola mihazoazo misalasala na mbola tsy nanomboka asan'Andriamanitra ity ataontsika ity ary ny fimbonantsika sy ny fiarahantsika amin'izany sady voninahitra ho an'Andriamanitra zany, fifaliana ho azy zany ny fampiraisana antsika fanehoantsika ny mahafiangonana antsika. Tsara ihany satria tapitra ny taona ny mampatsiaro ny totaliny zany amin'izao fotoana dia 130 181 € no voangona hatreto. Tsara zany mampafantatra ny toibola tamin'iny taona lasa iny 2023. Hitatsika eo amin'ny solaitra manjelatra eo moa zany marina satria nentina isam-bolana io fa ny volana desambra ihany no tsy nentina. Ka tamin'iny volana desambra iny zany dia voalazako teo hoe 72 740 ny voangona. Tao anatin'io dia misy 1000 € avy amin'ny tily, 2160 € avy amin'ny SVK ary 492 € avy amin'ny vala fiadanana. Inona ny ezaka ho amin'ny taona 2024. Ny tanterantsika ny fanangonana izay hoentimanana azahoana miroso amin'izay amin'ny fitrandrahana. Araka izany dia entanina isika amin'ny fanatevenana ny entimanana fa tsy mbola tratra ny tanjony ary mbola mila ezaka be dehibe hatrany hatrany. Efa voalazako teo amafisana. Mitoy ny fanaovana souscription sy ny fanomezana avy amin'ny rehetra ny don zany. Ary nanomboka amin'ity volana janoary ity dia manomboka ny fitrandrahana rehetra amin'ny lafiny rehetra. Ny fijerena tany na trano fa koa ny fanatonana ireo organisme rehetra zay afaka manampy na koa ahazoana mindram-bola ary manantona koa ireo organisme rehetrarehetra zay manoro lalana antsika ny amin'ny lafiny lalàna ny amin'ny démarche administrative rehetrarehetra. Manomboka zany zao mila ny vavaka avy amintsika zany, mila fanohanana ambavaka zany, fa mila ny fanohanantsika koa amin'ny hery amin'ny fotoana ka dia mampirisika antsika rehetra hiditra ny anatin'ny tarikasa ny komisiona satria lehibe ny asa ary mila antsika rehetra. Araka ny lazaiko teo mila fanohanana ambavaka zany koa isaky ny asabotsy fahatelo ny volana. Isaky ny asabotsy fahatelo ny volana amin'ny rola tolakandro amin'ny vieux temple ny fotoana zay trotrona ambavaka ity tetikasa mikasika ny trano fiangonana ity. Inona ny teny fampaherezana sy fampanantenana ao antsika. Isaia 7:70 ny 9:20 sy 7:70. Aza mahatsiaro ny lasa na ny saina taloha. Aza mijery hoe zao ny bilan. Ny ao aloha jerena, hoy Paoly apôstôly zay zavatra ray aloha no ataoko manadino ny any aoriana mibanjana ny tanjony. Ary zany no ampirisihana antsika rehetra. Fa zao ny tenin'ny Tompo. Zaho efa hanao zava-baovao, hanao zava-baovao. Ary ankehitriny dia efa miposaka zany, tsy halalo zany va ianareo. Fanontaniana mipetrako zany. Hanao zava-baovao aho ny Tompo, ary efa miposaka zany, tsy halalo zany va ianareo. Fa inona zany zava-baovao ataon'ny Tompo zany? Any an-tany efitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiko hony. Eo amin'izay heverantsika fa sarotra be zany hain'Andriamanitra. Eo amin'izay heverantsika roa impossible zany hain'Andriamanitra manao zany ho possible satria Andriamanitra mahagaga izy. Fa isika no ataon'ny fiasana.
isika no ataon'ny fitaovana, isika ny mpanompony, ka dia mahereza mahatanjah. Fa ny tompo tsy mamela antsika ho rery, mahereza sy mahatanjah. Fa ny tompo tsy mamela antsika nomboka asa ka tsy hamita zany araka ny tenin'Andriamanitra. Dia ho azy rery ny voninahitra, ho antsika rehetra ny faherezana. Amen. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay iarabana ny mpitandrina mivady na tratran'ny taona vaovao fanao ny fiangonana zany, ka dia mbola mangataka faharetana kely amintsika, mangataka ny pasteur Élisée mivady hijoro ety anoloana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana noho ny fantratrarana ny taona vaovao. Azafady indrindra tompoko. Dia mangataka ny loholona izay eto mety tsy eto daholo fa izay loholona eto zany mba hijoro ety anoloana miaraka aminay sy ny filoha-mpanampy, mba hisolotena ny tompon'andraikitra rehetra, misolotena ny komite am-perinasa, ny tompon'andraikitra samihafa, misolotena ny fiangonana zany miaraban'ny mpitandrina mivady. Misaotra tompoko. Eny ry havana, eny pasteur mivady, ray aman-dreny am-panahy, fifaliana ho an'ny FPMA Toulouse sy ny tompon'andraikitra rehetra ho aminy ny miaraba anareo mahatratra ity taona 2024 ity noho ny fahasoavany. Ka dia fifaliana ho anay no manokana izao fotoana izao hitondranareo ambavaka indray amin'ity taona ity, ary koa hanomezanay tsodrano anareo amin'ny maha ray aman-dreny am-panahinareo eto amin'ny fiangonana dia adidinay zanaka, adidinay mpiara-miasa, adidinay namana ny mampahiry anareo koa. Ka ny teny izay indraminay iarabana anareo mivady mianakavy amin'izao taom-baovao izao dia ny teny eo amin'ny Salamo 20:4 izay vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, anome anao araky ny fonao anie izy ary antanteraka ny fisainanao rehetra. Betsaka ny mety raiketin'izany teny zany fa mampanantena ny Tompo ary mbola manamafy izy fa miay anareo ao anatin'ny asa fanompoana ataonareo eto amin'ny fiangonana, izay asa fanompoana masina sy mavesatra ary mila fanohanana ambavaka avy aminay, ary mila indrindra koa ny Tompo mampahiry anareo sy mitana anareo hatrany namorana sarotra ny zavatra hiatrehana. Ka dia ny fanirinay araka izany teny zany dia tsotra ihany, i Tompo manankaream-pahasoavana anie mbola hanome anareo izay iriny fonareo rehetra amin'izao taona vao manomboka izao, ary ninona mety ho eritreritrareo amin'izao fiandohan'ny taona izao na eto amin'ny fiangonana zany na amin'ny fianakaviana, naiza ho alehanareo dia io Andriamanitra pia io anie antanteraka ny fisainanareo sy ny fanirinareo rehetra. Dia ho tanteraka aminareo anie izany teny mamy zany. Ary ho fanamafisina izany dia misy atao hoe solom-body akoho ny fiantsoana azy moa zany avy amin'ny fiangonana manontolo, avy amin'ny komity am-perinasa sy ny komity vaovao, izay karazana tsodrano kely dia kely fa ny fo manolotra no mameno azy. Ka dia ho tanteraka tokoa anie ny fanirinareo rehetra, ho tanteraka daholo izay tianareo kasaina amin'izao taona vao manomboka izao, ary ho antsika rehetra koa ho mariky ny fiarabantsika ny mpitandrina mivady dia afaka mitekintsika ny toerana ihany ho fideran'Andriamanitra. Ary mangataka ny mpitandrina nomena Ramason hitondram-bavaka ny mpitandrina mivady. Mbola araka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tsara indrindra anao ka mbola hainao natoy izao anay. Mbola noho ny fahasoavanao raha mbola afaka miaina izao taom-baovao izao indray izay ankehitriny. Ka dia misaotra anao izahay noho izany Tompo. Ankehitriny raha dia tsy manadino ihany koa ireo ny mpitandrina izay nomenao anay izahay.
ianao anie nitahy azy mivady, ianao no omba azy ireo. Fantatrao ny lehibean'ny asa izay miandry azy, ka ianao no ame hery satria tsy vitan'ny herin'olombelona izany, fa mila anao, ka ianao no anavao izany hery izany isan'andro isan'andro. Mangataka ihany koa izahay ianao no anome fahasalamana sy tanjaka ho azy ireo mandritra ny androm-piainany, ary ianao ihany koa any mbola hitahy azy ireo, omba azy ireo amin'ny asa izay miandry azy ireo. Ka dia hirotsaka amin'ny fiainany tokoa ny ranon'ora-pitahiana avy aminao, Tompo. Dia ianao ihany koa ny omba fianakavian'izy ireo, ka omba azy ireo ary hitarika azy amin'ny zavatra rehetra ataony, ka inao mbola hitahiry azy ireo ny amin'ny fiainany manontolo. Dia amin'ny anaran-tsaonao Jesosy Kristy no angatahany izany vavaka izany. Amen. Endry izy mianakavy efa vita teo moa ny fiarabana, kanefa dia tsy maintsy mamary ny tenin'ny filoha izay misolo tenanareo ihany. Misaotra indrindra amin'ny firarian-tsoa rehetra, ilay Andriamanitra ny fahasoavana izay mahay mamaly ny vavaka rehetra, ary mahay mahatanteraka ny teny fikasana rehetra, ny promesy, sy ny firarian-tsoa rehetra mivoaka avy amin'ny fotsika sy ao amin'ny vavantsika ao. Izy eny hatanteraka soa ho anareo rehetra, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny isam-pianakaviana, ary ny fiangonana manontolo, ny etaetam-po rehetra ny pololotra, ny teny rehetra ny fanakalozana, ary indrindra ny firarian-tsoa izay noraisitsika navy amin'ny tenin'Andriamanitra zany na ao anatin'ny fotsika ao. Ary indramiko ny tenin'ny Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina, sady tsy ho fandranoantsika rehetra no fanirinaiko ho antsika rehetra. Hoy ny 9:20 amin'ny toko 4. Fa Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny reny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahatanteraka ny rehetra, arengany ka tsisy anombinana zany, fa isan'andro mamakivaky ity taona 424 ity isika, dia hovaozin'Andriamanitra ho amintsika ny fahasoavany sy ny fitahim-panahy avy any ambony. Dia zay moa ny fiteny, tsarotra ny teny azy amin'ny teny malagasy satria iaina taon-tsambatra dole ine isika, zay le izy. Ary satria moa misy tsy mahay teny malagasy eto, dia lazainy eto hoe bonne année à tous. Ary dia misaotra indrindra, misaotra ny amin'ny fanehoanareo amin'ny alalan'ny solom-body akoho, ny firarian-tsoa anay sy ny tsodrano anay. Dia Andriamanitra amaly soa antsika rehetra, ary ampiropotsaka amin'ny fahasoavany, anonitra be dehibe, avo zato eny zay lany, na tamin'ny alalan'ny vavaka, na tamin'ny alalan'ny rispo, na tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa. Dia misaotra indrindra Tompoko ho an'izay tsy tratrantso tamin'ny fiarabana, dia ampitao koa ho an'ny olon'ny fiangonana rehetra ny fiarabana avy amin'ny fo manontolo ho antsika rehetra zanaky ny fiangonana. Dia misaotra indrindra Tompoko. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra isika izao ry havana. Tatazana ny rakitra eny am-pitoerana ihany, ary misy laharana roa izay azahoantsika mandony rakitra amin'ny alalan'ny carte bleue, amin'ny panier connecté zany, sans contact. Manao laharana roa izy dia mba mandroso avy hatrany koa izay andoha amin'ny carte bleue. Ataontsika ny hira izay efa voatondro ho antsika izay eny am-pitoerana moa dia tatazana eny ny rakitra, tsarofa izay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Tsy mandeha azafady, tsy mandeha mihitsy le campagne connecté, sa ny ray ihany no mandeha, tsisy mandeha. Ay, tsisy mandeha mihitsy, ialana tsiny zany ialana tsiny zany ho antsika izay tsy nitondra lela vola, fa tsy mandeha ny panier connecté androany. Ataontsika ny rehefa voatondro dia tatazana ny rakitra.
valomdimapolo andinin'ny voalohany valomdimapolo andinin'ny voalohany. Mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay tianay sy nanolo tena hamonjy anay amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany ny derany anaranao amin'ny fiobiana ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe no derahanay hoe aoka inontsika ampanginana oetreretsika tsara ny teny zay voarakitry ny apôstôly milaza tamin'ny nanorenany tompontsika izao fanasana masina izao zay mbola tanterantsika ary tanterahan'ny fiangonana mandraka ankehitriny fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nyray mofo izy rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy tia ny tenako anareo zao natao fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy tia kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao natao fahatserovanahy na ovinana misotro ianareo fa na ovinana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavany. Mbola iaraka ivavaka isika misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa no famindraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakanao ilay tokana mba tsy ho fatsy rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ankehitriny ny any an-danitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsarovana ny fahatongavany zanako olona ny fijaliany sy ny fahafatesany fisanganany tamin'ny maty ary ny fifona mandrakizay ho anay miandro sy mitalo amin'ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny indray eo aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao fa ny fanahinao masina no arianao amelomanao anamasinanao ary hanomezanao any amin'ny zava-tsoa rehetra miaraka amin'ny fiangonana
ry jesosy kristy tompo izay izay tonga eto anatrehana mba hiomana amin'ny latabatra masina antsika isika ko afaka mivavaka hoe renay izay ny an-danitra ho amasinana eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meneo ny fahazahoanay ary mamelany amikay tahaka namelany izay moloka taminay ary zamitoatra ny amin'ny fankapana fa manafany amin'ny ratsy fanao fanjakana sy hery ary aminahitra mandrakizay amen. Ny mofo izavakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Kristy tompontsika izay omena ho antsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay alatsaka ao andrehetra ho famelan-keloka. Hoy ny tompo, iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feo ka mamony varavarana, dia hiditra ao aminy aho ary hiara-mihinana aminy ary izy amiko. Manao ny hira izay efa voalahatra isika dia hozaraina amintsika eny am-pitoerana ny mofo sy ny kapoaka. Dia izay efa avy nandray ny mofo sy ny kapoaka dia mipetraka. Noho izany dia angatana hitsangana ny mparay fanasan'ny tompo rehetra azahoana mizara ny mofo sy ny kapoaka. Ataontsika ny hira izay efa voatondro. Amen.
tiany tenako izao ny atao fahatsiarovanahy. hoy koa ny tompo sotroana rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ao rehetra ho famelan-keloka. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanomenareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie ampahery sy aro anareo amin'ny finoana maro no fiainana mandrakizay, mbola ho aminareo anie ny fiadanana. Ataontsika ny hira voatondro. Petraka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra renay tsara indrindra o, fa raha mijery izao tontolo izao izay nametrahanao anay ity izahay, dia aviaiza ny famonjenanay. Ny famonjenanay dia avy amin'ny Jehovah izay tompo ny lanitra sy ny tany. Misaotra tompo fa izao tontolo izao dia miorooro, izao tontolo izao dia mahita ny fahoriana, izao tontolo izao amin'izao taom-baovao izao dia mahita ny zavatra ratsy rehetra. Zay kosa tompo, nosokafanao ny masom-panahinay ary nosokafanao ny sofim-panahy mba handre ary ahita ilay mazava, ilay famirapiratana. Misaotra tompo satria izay hitany izao tontolo izao dia izay kosa mahita ilay fandresena ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Ka izany indrindra tompo no hitondranay mbavaka ny kristianina maneran-tany manerana izao tontolo izao, mba tena hahajoro amin'ny finoana ary hanaraotra ny fotoana izay mbola hazo anaovan-tsoa, fa miaratsy izao fiainana izao ianao Jesosy, fa zahay kosa dia matoky izay efa nampanantenainao anao, ka hiazakazaka izahay kristianina hitory ny filazantsara. Andriamanitra, te hitondra ao aminao izay ny brofo be ny FPMA. Hitanao tompo ireo mpanomponao izay tena mikatsaka mandrakariva ny ampandrosoana nambainday ny fanjakanao eto Frantsa amin'ny alalan'ny fiangonana FPMA. Tompo, fenony fahendrena avy aminao izy ireo, ary fenony fananao masina mandrakariva tompo ireo ray aman-dreninay ara-panahy sy izay ao anatin'izany brofo be izany, mba hikatsaka mandrakariva ny ampandroso ny vahoakanao, ary indrindrandrindra tompo hijery mandrakariva ary hitondra anay amin'ny fampandrosoana hiara-mandeha hitsena ilay Jerosalema vaovao.
tompo andriamanitra eo marary izao tontolo izao, marary ny vatana, ny saina, ny fanahy, ny fo, fa ny any fantatra dia Jesosy Kristy tompo no efa nitondra ny aretinay rehetra, ka tianay tompo nitondra aminao ireo rehetra izay marary, na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano, ary tsarovanay manokana tompo ireo rahavavinay sy anadanay eo aminao, dia inivo sy solo izay amin'ny hopitaly tompo, jereo akaiky izy ireo ary ny famindramponao ny andrakotra azy ireo, azon'izy ireo ny fanasitranana feno avy aminao. Hitanao koa tompo ireo olona rehetra izay mandalo fotoan-tsaratra na moy malala na moy avantiana, Andriamanitro, ianao izay efa nampatoka ary ianao izay efa nitondra ny vaovao mahafaly eto amin'izao tontolo izao, mbola metraka ao amponin'izy ireo tompo ny fanantenana ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Taom-baovao tokoa Jesosy ny fotoana izay iainanay ankehitriny. Indray andro aminao Andriamanitra dia mety ho arivo taona aminay olombelona, na arivo taona aminay olombelona dia iray andro aminao Andriamanitra. Tompo tsara indrindra te hanomboka izao taom-baovao izao miaraka aminao izahay, ka ninona tompo ny vina ny fiangonana, ary fantatrao Jesosy tsy miafina aminao ny vina lehibe izay napetraka ao aminay fiangonana FPMA Toulouse, ny trano fiangonana, ary indrindrandrindra ny ampandroso ny filazantsara amin'ny olona rehetra izay apetraka ao amin'izany fiangonana FPMA Toulouse izany tompo, mba hikatsaka izany mandrakariva izay Andriamanitro, ary tena hiazakazaka tsy tomoemoepoana tompo na fotoana na tsy fotoana ny dia hitory ny filazantsaranao, ary endrika lehibe anehoanay ny fanapahan-kevitra amin'izao taona vaovao izao tompo, izany fanohanana ny fanaovana ny trano fiangonana izany, fa indrindra tompo ny fanohanana mianakavy amin'ity fiangonana ity, mba ho tena ho trano vato velona feno fanahy tokoa tompo, ny hisany tokantrano, ny isam-batan'olona amin'ity fiangonana ity. Tsarovanay manokana tompo amin'izao taona vaovao izao koa, ny zanaky ny fiangonana rehetra izay nandray fitahiana fahasoavana, fa indrindra tompo izay rehetra natao batisa tamin'ity fiangonana ity, nanomboka ity fiangonana ity, nisy teo tamin'ity vohitra Toulouse ity, ireo rehetra izay nanao ny fanoloran-tena ny ihany koa tamin'ny confirmation na Jesosy, ireo izay nanaiky nanao fanekena tamin'ny fanambadiana Jesosy, ireo izay natokana teto amin'ny mahadiakona azy, ary ny maro samihafa ny mpiandra Jesosy, izahay rehetra izay nanao fanekena taminao Andriamanitra sy tamin'ny fiangonana tompo, avaozany fanoloran-tenanay ao anatinay ao, mba tena fanoloran-tena vaovao amin'izao taona vaovao izao tompo ny iaranay aminao, ary tena hanana fanapahan-kevitra vaovao tompo, ka tena fanapahan-kevitra matotra ao aminao, ary entitra fa vonona na any amin'ny ainay aza no afonay ny toriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Tompo jereo akaiky ny tanindrazanay, ary rakofo ny famindramponao Andriamanitro izany tanindrazanay izany, ary ty Frantsa izay mandray anay aty tompo dia ny irinay ny fiadananao aneny anjaka eto, mba hiadananay eny ry tompo tsara indrindra betsaka loatra ny zavatra izay mipololotra vao amponay ao, fa indrindra ny projenay tsirairay avy, ny fanirinay, ny fanirina tena hoe te hanana toe-piainam-baovao aminao tompo, dia tianay ny hanolotra ny tenanay manontolo aminao Andriamanitra, ho fanatitra velona, ary mba hankasitra ho re Andriamanitra izany tenanay izany, miaraka amin'izay rehetra izay efa nomenao anay, tena ho fanatitra velona ho anao Andriamanitra tokoa izay. Tompo, misaotra satria Andriamanitra mianivavaka ianao tompo, ary misaotra Jesosy Kristy tompo, fa mivavaka tsy azo tononona eo ankavanany ray ianao anay, dia faly tokoa ny fonay, satria ho izanao hanontania any ny zavatra mbola ho avy, ka izany indrindra Jesosy isanandro amin'ny androm-piainanay anontany ianao izay inona ny tianao ataonay tompo amin'ity andro anio izay mbola omenao anay ity, ka izany tompo no ataonay isanandro miaraka aminao, amin'ny anarany tsy ho anao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nahatateraka izao fanompoam-pivavahana izao. Mamarana ny fotoana isika ataontsika ny hira 7:500. Ny andiny voalohany sy fahatelo mialoha ny afatra sy ny tsodrano, ary rehefa vita ny fanirahana dia ny andiny ny fahefatra no iraintsika. Ao anatin'izany izay mianada miaraka amin'ny diakonina sasany
dia ivoaka mialoha ery mba azaontsika mifandray tanina sy mifampirarosoa ery andala tsara. Mitsangana isika manao ny hira zay efa voatondro. Rejeso masuandunayo ni azelevo lasado kofa tongati anatina eza maza eni Jesu mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nanaren'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ho aminareo any eny Tompo tay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo amin'ny fifaliana. Indiny ny faefatra.